Kokoa daholo zanakasika rehetrarehetra, vaovao ihany no atoranareo, torohevitra maro samihafa dia hoe kinga vody fa votsasaina. Dia ho azavaiko amin'ny atsipirian'ilay izy. Iza ny kinga vody ny malagasy ve? Fa votsasaina? Sa ny olombelona rehetrarehetra eran-tany no atao hoe kinga vody? Ny olona rehetrarehetra eran-tany rehefa tonga eo amin'ny miala sakana dia kinga vody daholo, fa tsy ny malagasy rehetra. Fa eto amin'ilay votsasaina, izany hoe ilay tsy fahalalana no mampatonga ny malagasy lasa manaonao foana. Fa naninona ary ny lasa hoe votsasaina e? Ny ray aman-dreny, mitodika amin'ny ray aman-dreny malagasy rehetra aloha. Ajantsika aloha ny olona any amin'ny tany mandroso fa ny eto Madagasikara ny jerena. Ianareo ray aman-dreny, ny ankamaroan'ny ray aman-dreny malagasy rehefa mivady dia olona tsy nianatra ny atao hoe lalam-piainana ny ray aman-dreny. Fa bevoka tampoka dia tsy maintsy manambady. Rehefa ao ianareo mivady avy eo vao tonga saina hoe tena kay moa kay mila miasa tokoa. Tena marina ihany ny tenin'ny neninay takizay nanaraka ny neninay. Tena ohatran'ny mila nitady asa ihany angamba fa tena izao tena ohatran'ny lasa tsisy asa atao. Tena takizay ihany tsy niaraka tamin'ny kialan'iny fa mbola mila manjamanja. Ao vao manenina ianareo roa. Nefa na miresaka an'izany raha tsy vitanareo roa ny fanazava an'izany. Fa dia atao fotsiny dia izao izany dia izao. Mampalahelo anie izany. Ary fantatrareo mivady izany olona izany fa ratsy. Dia maninona tsy atoronareo zanakareo vavy ilay izy lasainareo fa ratsy ilay manao sipa. Tsy ny manao sipa no hoe ratsy, fa ilay milely aloha loatra tsy ampeverana. Afaka manao sipa anie. Ny amin'ny andro fahatanjahana tsy maintsy manao sipa. Fa ilay milely aloha loatra, ino tsy azo atao? Maninona ianareo ray aman-dreny no tsy mitsotra ny zanakareo ny marina hoe ny antony tsy hamelanay andry kalakely anao sipa, tsy maintsy hiteny ilay sipandreo ndao ilela dia bevokindry dia potika ny hoavindry izay mivady nefa mikatsaka mafy ny hoavindry mba ho tafitindry izay indry vao mandeha manambady. Sarotra be aminareo ray aman-dreny ve miresaka an'izany? Ratsy be ve mitsotra an'izany? Fa dia menatra ianareo. Tena izany koa ve dia resahana amin'ny ankizy? Fa ianareo nanamboatra an'ireo zanakareo ireny nga tsy menatra. Ny mahita ny zanakareo bevoka tampoka, iny ianareo vao hoe mifaly. Falinareo mahita an'izany. Bevoka ilay zanakareo ve tena tsy maintsy izany nana bevoka teny. Aingana, aleo manambady. Fa tsy mahatsiaro an'izay eritreritra ireo ianareo ray aman-dreny manana adidy ako tamin'ito zanako ito nanina tsy nitsoroka anazy marina. Tsy fahalalana ange nampahatonga ilay zanaka nanaonao foana e. Ohatranareo ray aman-dreny. Tsy nahalala ianareo ray aman-dreny raha tsy rehefa tafiditra tao anaty tokantrano tena ratsy marina ilay manambady tsy misy fanomanana. Dia menatra ianareo mitantara an'izany. Menatra ny adalanareo ianareo fa tsy hoe menatra ilay resaka lely. Isorohana izay voka-dratsy izay dia mba mahaiza maka ny fon'ny ankizy indrindra fa ny tovovavy ho an'ny renim-pianakaviana mba omeo fitiavana ilay zanaka vavy. Ny tsy fitiavana omenareo ray aman-dreny anazy no mampatonga anazy lasa mandeha mitady fitiavana haingana loatra ary amin'ilay olon-tiana. Nefa ilay olon-tiana biby mitady biby ny ataony. Milaza ianareo hoe any amin'ny tany mandroso milaza ianareo hoe kinga vody. Ny olona rehetrarehetra kinga vody daholo. Any amin'ny tany mandroso ange betsaka ny olona zaza mbola tsy ampy taona miditra amin'ilay izy. Resaka lely. Maninona ny amin'ny tany mandroso tsy bevoka?